Eny ara, voatery tapahana moa zany le fandaharantsika teo satria tena non seulement le connexion zany tsy fantatra zay nandreo azy tato, tapatapaka le izy, engany mba tsy ho azo tsamponytsika nyty indray mitoraka ty a. Raha io zay a, faharoa tsy maintsy mba mitondra an'le mademoiselle kely nandeha nanao fanatanjahantena ihany koa nanao entraînement, dia zany rehetrarehetra zany mifangaro tao. Ny fandaharatsika dia mijanona am'le teo ihany a, miampy vaovao roa telo a, dia manongotritsika rehefa tapitra ity hira anankiray ity a. Miavaka kely a le fandaharatsika androany satria misy an'le fahoriana mahazo ny akama zany ka zay filazana azy satria rahalahy sady akaiko a no namana Andriamatoa Maminiana Rasolondraibe, maro nareo no tsy mahalala azy satria anisan'ny olona discret zany olona zany, ka dia ataontsika ao anatin'ny fandaharana amin'ny alalany finoana foana ny fandaharatsika androany. Ilay émission teo aloha teo dia nofafako, de mahatonga anahy ankoatran'ny manao hoe manao redondance kely fa ialana tsiny amintsika rehetra fa mba tsy maintsy omem-boninahitra, ny hafa ary omem-boninahitra fa maika fa nihan'ny tena akamako akaiky izy iny, ka dia andao asiantsika ny hiran'ny SLK Itos ty areto ny jiro a, tahoara. Fiainana Jesosy aho. Tenenanao mafy hazavary.
Zenona moa zahay Jesosy mba nofidianao anatanteraka ny asanao. Olombelona piotiny, mpanoto, mpanao meloka, mpanoto tsy mahasoa, ny ataona ihany no ataonao. Nefa hoy ianao hoe ny adala an'izao tontolo izao no nofidiako, mampamenatra ny endry. Ary malemy amin'izao tontolo izao, mampamenatra ho mahery, mandehana ho ianao. Ary eto ny jiro, hazavao ny aizimbe, fa efa nahazo maimaim-poana ianareo, ka mizarana. Nanamboarana lalana ao anaty fisedrana nanangananao azy voka ho mpandresy karaha mbola omenao tombonandro antrany a Jesosy a. Le hoentiko manao ny asanao ane zany amorona omenao vatana afaka hiasa azakazaka ao anao miotra ao anaty aizipito ary eto ny jiro ary eto ho hita tanteraho teo vita ao anaty aizipito ary eto ho hita tanteraho teo vita Sotra Jesosy, sotranao mbola nifidy anay anatanteraka mandeha tokozay vonona izahay ho iraka hiteto zao tontolo izao hitorony firazantsara. Sotra Jesosy. Eny raha tsy afenina tokoa fa ohatrany raha vao tsisy anareo ny izy ohatrany hoe ohatrany hafahafa zany raha ohatra hoe tsy manao émission eto, tsy manazava ny zavatra mitranga sy ny zavatra miseho amin'ny firenena. Iresaka ohatrany hoe karazana tsy afenina tokoa aloha fa maro ihany zany ny olona mba hita hoe miresaka any akama manome anareo sondray betsika. Fa tena tsy afenina anareo fa zany tovolahy zany sady tsy mifoka no tsy misotro ary izahay namany zany a hoe tena akamany zany a na namany hafa angambany a tsy fantako ny hafa aloha fa tsy mbola nahita zany tovolahy zany hoe ne serait-ce que hoe poser un regard sur une autre femme na hoe sur une jeune fille tsy mbola nisy nahita an'zany hoe nanao écart de langage na hoe ino ka hoe mamin'ny ainany hoe andeha hampirafy zany ohatran'zany.
Maminena dia mpanompo mahafatra-po ary iainany ny finoany no sady ataony tena hoe ohatran'ny hoe fiainana andavanandro mihitsy ny finoany ary fady amy maminena ny manambanimbany olona, miady aman'olona ary ny manompanompa olona. Tiako tenenina de hoe ohatran'ny hoe ohatran'ny te hiteny aminareo aho hoe maro ihany ny olona mba mifandray tamiko fa izy tsy afenina fa tena hoe hafa izy zany e. Izy tsy miavona, somary timide izy de mety eritreretin'ny olona hoe miavona fa en fait tsy de hoe saro-kenatra hoe ahoana izy fa manana plutôt réservé izy le réservé iny nefany avy ato am'le hoe izy tsy de tena hoe saro-kenatra fa timide ao. Bon, ny zavatra mitranga any Tuléar zany dia misy fisamborana ana olona raha tsy diso Biary ny anarany izy io efa niresahantsika teto mombanazy io tsy afenina fa anisan'ny hoe tena nisy zavatra zany tsy matin'ny lolo taminy. Nefa ny zavatra ohatran'ny hoe tsy matinao lolo amin'ny alalan'zay dosie tonga eto am-pelantanana tsy midika hoe misy olona te ho diso mandrakizay. Nisy direct zay nataony de teo amina tranona olona ary nanao rôle na lanceur d'alerte izy tam'zay am'zay. Ary notondroiny teo tokoa ny abus nataony ny tompon'le trano tao anatin'ny fanamboarana trano. Ny fanararaotana zany hita am'le fanamboarana an'le trano dia mazava hoazy fa rehefa misy fanamboarana eny amoron'ny arabe de misy faritra amin'iny trottoir iny ary mbola misy raha hoe mialo eo amy trottoir mbola misy ndraindray 2 na 3 metres ohatran'zany, ndraindray 5 metres, any amy toerana hafa ary mahatratra hatrany amy 10 metres mihitsy voire 20 metres vao constructible le toerana. Navoakan'nga Biary ity construction ana olona anankiray tsy hoe amy mahakarana azy akory no hanavakavahana azy fa rehefa niantso olona 2-3 andro any, 4 dia ny zavatra itovizan'ny resaka ataondreo olondreo dia karazany hoe manararoatra ary miavona sy mamelaka tamaina olona ny zavatra ataon'ity olona ity zany, ity karana ity. Fa ny hita maso aloha amin'ny direct nataon'nga Biary de hita miharihary kosa fa manao empiètement ao anatina trottoir zany hoe eny ambonin'ny trottoir mihitsy no mitohaka ny tohatra hiakatra eo am'le ohatran'ny préau am'le trano namboarin'ity rangahy antsoina hoe ICO ity. Maro ny raha izy 4 natsoky zay izy 4 de unanime daholo hoe tena miavona io ary manararoatra ny fahefany fa inona ho any fahefany de maromaro no miteny hoe ohatran'ny lavalava tanana fa tsy sahy manondro firy moa zany ny olona fa aleo mba tsy tononinao ny anaranay fa tena mba hifonana re tompoko fa hitanao iny Biary ary
vitany nanagadrana anazy. Eo ambonina trottoir mihitsy zany, ary masoko nahita azy satria nandeha nivoaka naparitaky ny Abiary, i direkta nataony io. No ataony ty karaha n'ity, fanamboarana ary ny olona zany raha mandalo eo amin'ny io tranony io zay mahatratratra any amin'ny tsy haiko 10 m, 5 m amin'iny largeurny amin'ny halavan'ny trottoir iny, dia voatery midina an'le trottoir satria raha vao mananika an'le tohatra koa ianao, araky ny filazan'ny Gabiary azy, dia mety voaopaopa na voatabataba ny gakarana koa, ary indrindrandrindra moa fa mipetrapetraka am'ilay tohatra satria tsisy mahafady. Ny tena marina zany ao anatin'ny empiètement ana zone publique ilay ary usager public mihitsy ara, dikan'izany adalan'ny gakarana ny nanamboatra teo, fa ny tena marina de azon'ny olona atao mihitsy no mipetraka eo, fa dalàny no nanamboatra an'io zavatra io, ary ny tena marina tsy ara-dalàna io zavatra io. Ny antony moa zany nanamborana na nisamborana ny Gabiary no tsy fantatra, fa be zany no miteny hoe noho iny direct iny no nisamborana anazy fa tsy de inona loatra. Zao no zavatra tsara dinihana am'zany. Rehefa misy construction ohatran'io dia matetika manara-maso ny mairie. Tena manara-maso akaiky ny teknisiana ao amin'ny mairie, tsy voatery hoe ngamera. Tsika zany tsy kanefany de le tanàna koa tsy hoe ngeda be loatra ohatran'Antananarivo ka tsy azon'ny ngamera araha-maso zay mety abus any ambadika any sy fanararaotana zay mety mitranga any ambadika any. Indrindrandrindra ireto vahoaka mitaraina hoe nakaiza ny trottoiranay, inona ny fanarahana tam'zao zavatra mitranga, satria zay raha mandeha tongotra dia voatery midina amin'ny arabe zay vao afaka mamindra. Zany hoe raha ao anatin'ity zavatra ity zany dia tafiditra ao anatin'ny tsy fanarahan-dalàna, mba tsy ilazana ny hoe fanararaotana avy amin'ny karana, ny mairie. Ny tompon'andraikitra ao amin'ny mairie. Mba tsy hanararaotana an'le, mba tsy ilazana zany hoe misy zavatra tsy mazava ao anatin'le raharanamanga hoy ny olon-dehibe zay ao anatin'ny zavatra ohatran'tony. Ka ny mairie zany no tokony hanao an'ireny fanairany reny, fa tsy de tokony ngabiary loatra. Fa maninona ny ngabiary no manao an'le izy satria mairie tsy manao. Tsy manao ny asany ny préfecture ihany koa, afaka mijery ny zavatra tsy mety ao anatin'ny faritra iadidiny. Ny distrika zany hoe ny sampana rehetra ao anatin'ny fanjakana zay afaka miteny hoe misy fanararaotana ary tsy manara-dalàna ity zavatra ataonao ty rangaha fa avereno amin'ny toerana aingana io zavatra io. Fa maninona ireo karazan'olona ireo no mangina. Io no nosintoman'ny Andriamatoa Biary lakolosy. De araky ny tenin'ny Ramatoa Ketakandriny zay hoe ny lalàna mifeny na miaro an'ireto lanceur d'alerte anie, dia matetika ny olona milancer an'le alerte indray no voasambotra, satria matoa ny olona ao anatin'ny fanaovana fanararaotana na tsy fanarahan-dalàna dia matetika izy ireny indray no voaarony lalàna.
fa ianao milaza zany hoe misy tsy mety atsy, misy tsy mety aroa, de ianao ndray no sazian'ny lalàna, zany hoe mifamadika tanteraka amin'ny zavatra misy sy ny fivoaran'ny na ny fomba fampiasana ny lalàna fotsiny zao ara, erak'izao tontolo zao indrindrindrindra fa amin'ny tany miezaka zay androso ny lalàna miasa, na za tsy teny hoe Madagasikara fa amin'ny isany andininy sy isany an-daniny amin'ny zavatra mitranga any amin'ny firenentsika. Eo no tokony andinika ny mpanatanteraka ny fahefana, ny fanaraha-maso ny fiarahamonina, ny fanaraha-maso ny zavatra mety sy ny tsy mety, fa tsy hoe tsy fantatra zay any ambadika any na hoe inona mitranga ny zavatra tsy fantatritsika any, fa ny olona milaza ny zavatra tsy mety indray no atao sambo-dokotra vao maraina. Taka ny tehiteny aho hoe raha ohatra ve zany misy zanaka mahitahita, ny zavatra mampalaza ny zanaka mahitahita manko amin'ny toerana takan'ireny hoe Madagasikara ireny, zanakin'ny lava tanana, zanakin'ny Baibla, zanakin'ny matanjaka, zanakin'ny bebasy, zanakin'ny bevola, de matetika mahavita makasy tanan'olona ary mahavita manambara basy. Raha ohatra ve zany misy olona milaza ka nahazo sary na maka sary ny zavatra ohatran'ireny, mampiseho an'le fihetsika tsy mety, miseziran'le fitondram-panjakana hoe tokony irehazirina, tsy le mpitondra moa zany fa ny tompon'andraikitra amin'ireny isa-paritra na isaky ny an-daniny sy ny andininy ireny oa, na isa-paritra na isaky ny sampan-draharaha. Ka raha misy olona zany ny teny hoe ny zanaky mahitahita ity tiany sary, nametaka tamaina n'ity zazavavy ity fa tsy zakany le sipa, io le sipa fa safotra, de lasa izy mitsoaka ity ny sary ity ny video, ny sary tianareo asaina ve aseho, ny sary tianareo aseho ve ry mpisambotra sy mpanatanteraka ny lalàna tsy mandeha mijelona, de ny hoe ianareo milaza ny zavatra tsy mety no samborina fa manao ny tsy mety rehefa manao ny tsy mety rehefa mahakarakara, rehefa mahavita mametra kely, dia jerena fotsiny. Maro ny zavatra tsy itovizako amin'io biary io, tena tsy afeniko anareo, manompanopa olona io. Raha izay kosa aloha ny antony isamborana azy, manevateva olona io tena nisy fotoana. Raha izay ny antony isamborana azy, zay indray zavatra hafa. Fa raha ohatra hoe hiresaka ty le hoe empiètement an'le trano any amin'ny trottoir, zay indray mbola zavatra hafa ihany koa. Io zany mila mazava ilay démarche an'le mpanatanteraka ny baiko na le baiko mihitsy, satria tsy mazava ny raharaha. Ary io zavatra io raha ny vaovao tonga eto an-tanana de efa manomboka misy fivoriana atsy, misy fivoriana roa amin'io zavatra io, ka malasa saina ihany ny zavatra mitranga satria ny zavatra ohatran'ireny mety hanahirana. Zay ny amin'iny tsy valapatra firy amin'iny aho satria izay no hitako le empiètement. Henoko ihany koa le manompanopa minisitra, manompanopa fitondram-panjakana, zany zavatra hafa zany, fa raha ity empiètement ity dia zavatra hafa ihany koa. Matetika koa aloha laingalainga kosa fa
Misy olona zao de tena spesialista, manao an'tony tsy lanceur d'alerte ntsony ny antsoina an'ireny, fa reny mihitsy ny alerta raha ny tena farany, reny no tokony lancer ny alerta, reny manevanteva, manompanompa olo reny, misy an'zany na aty ivelany aty ara, reny mihitsy no tokony lancer ny alerta fa tsy lanceur d'alerte reny. Hiditra kely am'le resaka football tsika, alohan'ny hidirantsika amin'ny resaka fandaharana fanadihadiana politika satria am'le fanadihadiana politika zany dia tsy afenina fa bon avy eo hidirako zany. Hiresaka an'le fandresentsika hoe naresy la Frantsa zany dia resy ry zareo Marôkana. Tsy afenina fa tsy haiko na fantatrareo moa ny am' Madagasikara ve tralalà zany satria ny vahoaka malagasy dia maro, na ny tanora na ny lehibe zany indrindrindrindra ny lehilahy, maro mandeha manao pronostika ary mampiasa an'zany amin'ny alalan'ny betclic, tsy haiko koa zay misy any Madagasikara any, fa tam'zay niala tany farany misy ny bet izay BET zay ahafahanao mampiditra vola de manao ianao de rehefa mahazo ianao de mahazo goûter kely iny indraindray nefa tsy goûter fotsiny fa tena ajoboana betsaka. Ny tenako manokana tena tsy afeniko fa vao nanomboka ny tournoi dia naka France contre tout, Portugal contre tout, zany hoe nanao pari anankiefatra zany samy hafa, fa ny tao anatin'ny saiko zany tena hoe France contre tout, Portugal contre tout, Brésil contre tout, dia izy teo Argentine contre tout, zany hoe Amerika Latinina sy Europa zany satria za rehefa nandinika an'le Espaina dia hitako hoe tsy ho lasa lavitra reto Espaina reto satria tsy de misy mpamono baolina firy, ny défense maivana be. Mijery an'le Belzika hitako hoe efa tsy ao intsony le Alain Hazard de ohatran'ny tsy ihany, d'autant plus tsy nampidirin'le entraîneur premier entrant i Lukaku an'le Belzika de io zaka hoe tsy ao ty. Allemagne moa indesiny any Allemagne zany ny manosafotra, ohatrany tsy de mankatoy loatra an'le composition nataon'le entraîneur ny bet 261. Fa bet 261 indray zao tsy atokisan'ny vahoaka allemand loatra ny entraîneur, d'autant plus zahako le Ngasol le numéro 5 izy iny sa numéro firy tsy hitako mihitsy hoe vomanga be, voatavo be ohatranazy zany lery, eo ambony terrain eo lery, de mihidy lava vaventy nefa tsy misaoty akory, de hitako hoe tsy mamely le défense, d'ailleurs teo amin'lery foana ny lalan'ny miadivà, normal be raha resin'ny Japon, Allemagne. Anankiefatra zany hoe tonga ao am'tena iriko aho zany na i France maresy de migania, Argentine maresy migania ihany koa, fa ny tena betsaka nefa ny rapport ao anatin'izy dia i Argentine no azahoana kokoa, fa bebe ihany zany ny eritseritra hoe France contre tout dia mety handresin'ny frantsay io sy ny karazany. Fa raha izaho manokana zany efa hitako hoe valaka le Marôkana ary en plus raha misy entraîneur zany mahalala an'ireo joueur Marôkana reo de ny entraîneur frantsay na ny encadrement technique ny frantsay, satria ny ankabeazan'izy ireo dia formé taty Frantsa ary ny ankabeazan'izy ireo de double nationalité ihany koa, sady frantsay no Marôkana. Ary milalao tahaka ny ohatra zao iza moa iny Boufal moa sa iza le Ukrainy, était si vous vous souvenez ny teny hoe France de tadidiko iny Elidorin fa tsy Brésil hozy ianao.
Tadidiko ny Elidora, misy namana akama atao amin'ny YouTube ato tena mitovy. Izy tena nanao mihitsy hoe France-Argentine ny pronostikany. Ka le ohatra zao Bouffal sy anao io ngambany zay amin'ny ekipan'ny Angers milalao. De teo no nahitako hoe resy ny frantsay reto Marôka reto satria be dia be koa nefany ny joueur-ny Marôkana voa na maratra raha izay ny ilazana azy. Kanefa na aiza anaty zany natahorana le fighting spirit-ny zareo Marôkana ireto ary natahorana koa le vélocité na le dynamique gagnante zany le culture analagaina zany amina zavatra ohatran'ireny satria rehefa mandeha le dynamique hoe tsy voasaka an'izay sarotra ny manakana an'io ohatran'ny hoe ianao ve hiady amin'ny rivotra tsy voasakanao takany hoe hiady amin'ny rano koa tsy voasakanao. De zay no natahotra kely ihany fa efa vita io manko mbola tsy vao manomboka akory le tournoi dia tonga ianao de efa mametraka hoe France contre tout na izao contre tout, fa eny antsefatsefany eny koa ianao manao zany pronostika ihany koa. Ka raha ohatra zany tamin'ny hoe Marôka sy tamin'ny quart de finale de nazavaiko tsara mihitsy hoe raha maka ny France contre tout de aleo maka ny Marôka mora resena kokoa toy izay maka ekipa hafa. Tsy tadidiko moa nanao quart de finale tamin'ny Marôka Portugal, fa aleo maka ny Marôka toy izay maka ny Portugal satria sarotra resena kokoa. Amin'ny alahady anisany nandraisen'ny frantsay koa ankoatran'ny hoe fahafantarana le joueur reo zany dia ny marina fa tanora le joueur frantsay. Bebe any, c'est une équipe imparfaite hozy izy ny éditorialiste na ny technicien frantsay fa rapida be ny fianaran-dralahy le hatongavan-dralahy am'le niveau na étage supérieur zany. Ka eo no nahatonga ny ralahy hoe nanana herijika natatiny le combat sy le revy henjana be napetraky ny Marôkana ralahy satria samy miadiny tanora le izy ary samy miadiny nihenjana ara-batana zany dia tatiny ralahy le izy ary ny mampagaga ara de zao le bandy kely indrindra na ara-batana zany na eritreretinao hoe inona koa ty kely ty atao anatin'le ekipa frantsay tena hoe izy no homme du match zany tao anatin'iny demi finale iny André Matou Griezmann zany zay tena mampagaga maro ahoana raha ny condition physique an'le bandy fa hatreto moa zany mbola tsy navoaka hoe firy kilometra ny vitan'ny ery ao anatin'ny match anankiray fa za sura fa moyenne manko par joueur ao anatin'ny match anankiray ohatran'ireny zany de entre 9 à 15 kilometra fa za sura fa ny Griezmann tena mety any amin'ny 17-18 kilometra par match zany ny vitan'le bandy satria raha ohatra anontaniko nareo zany am'zao est-ce que Griezmann est un défenseur, demi-défenseur sa demi-attaquant? Zany hoe demi manakaikikaiky kokoa ny joueur attaquant sa demi manakaikikaiky kokoa ny défense. Fa na arỳ amin'ny défense na arỳ amin'ny attaque akaikin'ny vody-but ambody-but arỳ de hitanao Griezmann. Ary ny fananana ny Griezmann zany ho an'ny frantsay non seulement am'le passe chirurgicale de tena lazaiko anareo hoe tena tombony anankiray ngeda be mihitsy ho an'ny ekipan'ny Frantsa ny fananana ny Griezmann satria mafy
ary tena matanjaka, manana condition physique enjana be le bandy ary manana précision izy ao anatin'le jeu. Zay zavatra zay zany ahafahako miteny par anticipation sahady hoe raha en forme tsara Griezmann milady ka na en forme raha Messi de amiko resy Argentine satria ny antony de zao: ny défense-ny Argentine amin'ny aile dia mora lavahana, fainga le défense centrale mitsarotra kanefa na aiza anaty zany raha misy coup de pied arrêté tahakany hoe corner ohatra, possible mety mahafaty baolina amitety Giroud, Varane, comment il s'appelle l'autre, Rabiot, raha manao Rabiot, ary raha manao koa Konaté dia possible mety mahafaty koa Konaté am'resaka coup de tête ao anaty surface satria reo bandy reo miainga be daholo. Upamecano moa tsy fantatro na manao izy amin'io na tsy manao fa za zany manana tendance kokoa matoky an'ny Konaté no matoky amin'ny Upamecano. Fa raha vao en forme Griezmann dia lasa mety ho tonga nga Mbappé hatrany anaty but ny baolina, na en forme ara hoaho Messi am'lady satria tsy maintsy en forme lery satria io no ampiakabidy azy na ampidina ny vidiny eo am'sehatry ny foty ary moa le resaka an'io moa tsika milady am'lady atoandro satria tsy afenina fa io no anisan'ny bahateuranà indrindra am'zao resaka zao, am'resaka football am'zao am'resaka mibahana kokoa zany io resaka foot io am'zao fotoana zao ary io mondial io betsaka ny miandry an'io, maro ny malagasy no tian'ny ekipan'ny Argentine, maro koa no tian'ny Messi fotsiny ohatra, ary maro koa nefany ny malagasy no tian'ny la Frantsa, fa raha ny tenako manokana raha ny pari natao tamin'ny Paris Sport dia na Frantsa mandresy na Argentine dia samy mahazo zay le realisme zay, fa ny any tena tiako na ohatra raha hoe kely ny gain tsy de betsaka ny gain dia la France no mandresy mba manao fety ohatran'ny rehetra am'zay fotoana zay satria fety be aty raha vao maresy eo la Frantsa kitana fahatelo ka de zay le izy non seulement de cœur le izy fa efa nazavaiko kely teo ihany hoe inona ny tombony ho an'i la Frantsa amin'io match io. Tsy de ho sahirana raha manao Nga Fofana, tsy hanahirana Nga Fofana ny anakana ny Messi ary d'autant plus Nga comment il s'appelle Dembélé na attaquant ara manao défense ihany izy fantany tsara Nga Messi ary fantatry Nga Griezmann tsara koa Nga Messi, dikan'izany ho sarosarotra ny hoe hahavita lalana ka hanivatsiva be ao Nga Messi amin'io amin'ny fotoana io. Ndao ara ihira ray tsika raha eo misaotry tokoa mba lalàlana zany hoe manome aina raha sondray be zany ny tena ary manome courage an'le anabavy kely mizaka alahelo zay voadona ny fony, voadona ny zay mifavaka ho anao ranabavy ndao raha eo misaotry.
Ritopoko se andiamanito e anamasanato Ariana Nakato Izanifana Ikyo Uyana Namane Mamata Sinameru Naida Kitira Kapana Ituna Namahone Isatana Inatia Bikome Namuhide Rapana Genera hiditra amin'ny resaka politika am'izay tsika, fanadihadiana moa fa tsy hoe tsika manao politika akory, mbola averika any zany, tsy mandany am'zatsy tsika na mandany am'zaroa, fa tsy maintsy manazava kosa na izany loatry zany am'fomba mahitsy sy am'fomba mihendrika ihany koa angambany raha zay ny ilazana azy. Androany ny bon hetsika amina style-na karazana editôla izy a, de am'zay sady mba mitarika ny sainareo no mampety ihany koa ny fomba hitondrako azy. Rehefa misy loza mitranga dia matetika potika tanteraka ary rava tanteraka zay andalovan'ny afo. May ny trano tery atao madinika, may tanteraka. Tany amin'ny faritsy Toliara tany, may ny tanàna. Tany amin'ny faritra Atsimo Atsinanana tany, may ny tanàna. Tany Mananjary izy iny sa Manakara, may tanteraka ary tsy naheno ianao hoe misy pompier namonjy fa ny vahoaka no mivadika pompier. Pompier, pompier, pompier. Tsy ahitana pompier any amin'ny faritra sasany ary maromaro eto Madagasikara. Tsy manana ny fitaovana. Taloha raha ohatra hoe misy mahay na zava-doza ohatran'izany dia miasa ny pompier amin'ny aéroport satria tsy maintsy misy minimum de sécurité ary imposen'ny lalàna iraisam-pirenena izany zavatra-drany, raha tsy diso ataon'ny ASECNA no micontrôle an'io, raha tsy diso aza. Amin'ny alalan'ny resaka norme zany
ilana an'ireny pompier reny. Tsy misy intsony reny satria be dia be ny vôla sosiala, VOL, S na vôly sosiaux. Ny Airmady ara moa efa lasa Madagasikara Airlines zay tsy atao sady tsy tanterahana intsony amin'izao fotoana izao. Tsy vitan'ny amin'izao fotoana izao fa nanomboka tamin'ny 2002 no tsy nisy intsony ny atao hoe vôl na fanodinana ara-tsosialy. Taloha raha ohatra hoe misy be teraka hono ary misy akasarotana tsy maintsy didiana de tonga ny avion maimaika batan'iny olona iny mandefa any amin'ny hôpitaly faran'izay akaiky indrindra azo anaovana césarienne. Zaho tsy misy ary vitsy faran'izay vitsy no misy hoe vôl na fanodinana na fiaramanidina mandeha amin'ireny toeran'ireny. Inona no tiako hatongavana amin'izay introduction zay? Amin'izao fotoana izao dia efa mananika lapa mihitsy, tokony efa ho faly zany ny malagasy fa efa manana pompier ny malagasy ary tena pompier personnifié amina olona ambony. Pompier, 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 pompier. Zavatra tena tsikaritro tato ato rehefa misy zavatra tsy milamina, mifamaly ny zavatra misy manko de zao. Ao anatin'io gouvernemanta an'Andriamatoa io dia maro na atao hoe andao hoe misy karazana minisitra tena mpampiady olona. Ary tsy vitan'ny hoe mpampiady olona fa tsy sasatra koa ny miady aman'olona ary tsy mba mahay manaja tena hoe mba iza moa zah mihoatra amin'io ramatoa lehibe io. Efa naveriko teto, maro nareo mandefa mesazy anahy io hoe io ny zavatra tena marina amin'ny zavatra nitranga tao anatin'ny Assemblée nationale. Tonga aloha de lazaiko marindrano aminareo eto manoratra an'ireny fa raha nisy olona nanatsikafina io resaka motion de censure io voalohany dia teto amin'ity fandaharana ity. Satria io zavatra io efa ela no nisy io ketrika io ary tamin'izany ary de efa nolazaina mihitsy hoe io zavatra io ifandrombahana fahefana io dia any amin'ny volana desambra any ny moment propice-n'io. Teto amin'ity fandaharana ity zany no navoaka mialoha ohatran'ny karazan'le pronostic-an'le baolina ihany Élie Dorin hoe Frantsa ny anahy, dikan'izany Frantsa contre tout. Ianao moa nahita hoe Frantsa sy Argentine. Tsika koa efa ela de efa miteny hoe any amin'ny desambra any misy ny krizy ao Madagasikara. Ary io tsy mijanona aloha fa aleo hazava zay resaka zay. Maro amin'izy ireo ary ity zavatra ity tena tsy hafenina fa tena resa-behivavy. Maharikoriko ny mieritreritra azy kanefa ianao rehefa tena maheno an'le resaka zany dia sorena ianao na de hoe avy aty ivelany ary ianao mety aminao le izy mahafinaritra fa tena hoe mahasorena an'le izy, mahafinaritra le izy dans ce sens hoe au moins misy ohatran'izany de ry zareo no mifamotika, mahafinaritra le izy ho an'ny mpanohatra, mahafinaritra le izy ho an'le vahoaka satria le vahoaka koa mijaly amin'ny vidim-piainana sy ny karazany ary mety amiko koa satria ny antony de tsotra fotsiny misy amin'ireo minisitra ireo tena tokony hasorina ary misy tokony alàna mihitsy
quelle que soit l'importanceny par rapport am'le premier ministre na ny importanceny am'le filoham-pirenena. Misy zany ary zay zavatra zay no mahatonga anahy miteny hoe misy ady saritaka zany ao anatin'le gouvernement. Ny zavatra tiako marihana teo aloha de zao no teneniko hoe maro nareo manoratra an'ireny mandefa aty, tonga de lazaiko aminareo hoe tsy iny no marina. Mode asian'le olona le hoe ty version zao de hoe zao, miresaka ty tsy iny no marina tompoko. Miala tsiny ahako, tsy afaky ny hamoaka ny marina eto aho satria ny antony de zao. Tena teneniko anareo fa ary efa niteny aho tany am'voalohany, za tompoko dia nohon'ny hoe fisinga hery-zo zanaka ramatoa Kristina zay namako inga hery-zo io de tsy sarotra amiko ary maty mihitsy moa hery-zo amin'ny c'est quelqu'un de très positif koa, tsy de mifanalavitra loatra izy sy maminena raha ny toetra zany, ary hery-zo koa bandy kely manam-pahaizana, fa izy indray plus animé zay izy, manana allant zay le dala, fa izy tsy mifrime, tsy mizeste izy, fa noho io fotsiny zany, tsy hoe fotsiny moa zany fa fanajana ao an'le honneur an'le olona nodimandry, de ianao ve de mbola andeha hamely ny mamany ihany koa, mba misaina ihany tsika sady mivavaka ihany koa, ny vavaka atao iainana mihitsy, atao fiainana mihitsy, ka raha zany no andrasanareo andeha hamely an'i ramatoa Kristina dia miala tsiny tompoko fa tsy afaky nanao an'izay mihitsy aho, na inona fahatezerana nareo amiko, tsy avoakako eto, misy dikan'izay. Fa reny zavatra soratanareo reny hoe ty ny version marina, ohatran'ny te exciter anahy nareo hoe avoay no tena izy, de za tsy hanao, fa de toute manière nareo koa manana source anareo, fa matoa zay navoakako mialoha de fantapatatro ny fiaingany, fantapatatro le frustration, ary zay no mahatonga an'le hoe ao anatiny koa au niveau an'ny député koa misy tsy vitany hoe tsy fifanarahana ara-politika, fa ireto le député maromaro reto à l'image n'le gouvernement dia samy manana ny personnalité na ministra arovany na ministra akaikikaiky ny fony dia mifamely, mifanaratsy, mifanebaka, mifamenaka tamaina, mifanopa ireo député ireo. Ary ny afara mihitsy moa tany amin'ny hoe avoakanay ty, ohatrohatran'izay le izy, fa loatra tsy tohizako, dia teo tonga ny motion de censure. Avay zany ny hevian'le pompier. Rehefa nandeha le izy sy ny diniany zareo tao anatin'ny satria ry zareo mampara, ry zareo miara-madamo efa tsy misy intsony satria efa niataka teo ny ekipan'ny ado zany, fa ry zareo mampara zany no miady an-trano. May zany atao madinika, may ny afina trangany ry zareo. De eo am'zay aho miteny hoe tokony tsy hitaraina intsony tsika malagasy rehefa may ny any am'faritra atsimo andrefana any, fa miantso fotsiny hoe mila pompier zay, de mety tonga eo ny pompier, soit avy ao amin'ny assemblée nationale, soit avy any amin'ny primature, soit avy any am'présidence. Ary possible koa mety avy any amin'ny sénat satria ny amin'ny sénat koa na aiza na atrany misy mamely apitaka ihany koa ao, misy mamely ambadika ao. Azoazo an-tsaina le hoe grève ny personnel-n'ny sénat satria misy fanalana baraka. Ao anatin'izay zavatra zay, araky ny lazaiko hoe ao anatin'le gouvernement ohatra de ao ny sasany leo miadana. Placen'le premier ministre indray no tsy riritiny, na le placen'le président ny sénat indray de mitapitapy midegadegany, de lasa mi-créer problème, fa ny lazaiko teto hoe
ao anatin'le ketrika an'ireny zavatra ireny de misy ministra, aferana ministra foikely anankiroa. Ny anankiray fahatelo de tena tsy afenina, tonga de teneniko eto, ministre ny travaux publics, anisan'ny nangataka ary naporisika ny hafa, nitarika ny hafa hanao motion de censure. Tany amin'ny gouvernora tany koa, tany amin'ny olona miara-miasa akaiky ny filoham-pirenena any koa, nisy daholo zany hoe tena ny force ambadika zany zay nieritreretina hoe iana nanao an'io na iana nanao an'io. Mpitsapy fotsiny reny, araky ny teneniko hoe ny mpanohatra anie ohatrany to tsy de hitako loatra hoe aiza ny lalana tian'ny mpanohatra hatongavana ny fanoherana tompoko dia fangalana fanjakana quel que soit les moyens, fa au moins misy drafitra matipaika, tena matipaika apetraka angalana fitondrana. Fa raha vo izay tsy misy tompoko fa amina avike avy io hoe io misy motion de censure, tonga de japio. Taddio fa ny olona koa tsy vendrana, araky ny teneniko foana hoe vao malomalo ny orakirahana taty Kristine hoe vadinao zao de androany vizy dokafanao ka raha tsy vendrany tantiany Kristine. Ary fantan'izao anao fa mpanohatra azy, vao malomalo izy ny hoe omboy, efa naveriko teto zany. Tsy maintsy misy foana avy eo ny fiverenana ao anatin'ny gropy misy ny tena satria tonga saina tapika ianao hoe to ianona no lasa mandoka anahy, mba manana famatorana politika aza miala nampanafody atoko. Mba manana famatorana politika ihany zany ramatoa, izy teo Kristine zany manana etika ihany, fa ny fanoherana dia tsy maintsy misy. Hitako zao le hoe mifampiresaka sy mifampidinika ramatoa Marc Ravalomanana sy Hery Rajaonarimampianina. Efa ela tompoko no niteny an'izany hoe raha tsy mivondrona manangana gropy anankiray matanjaka nareo, candidat anankiray no atolotrareo, fa tsy hoe any amin'ny deuxième tour vao mifankahita de sahako miteny fa vola atoraka eny am-baravarankely zany. Ary efa niteneniko koa fa ny candidat mora resena indrindra de ramatoa Marc Ravalomanana satria tsisy olona hidina eny an-dalambe intsony hiady ho an'ny Marc Ravalomanana zany. Sarotra be zany satria efa samy nahita ny ngidiny, samy nahita ny tsy nety nataon'ny Marc Ravalomanana daholo. Zany hoe ianareo mpanao politika ireo samby tsy madio daholo nareo, kanefany misy ny any na izany hoe ity mba demokraty ity mandefotra nefany navita asa, navita betsaka. Fa raha ohatra entin'ny fitiavan-tena hoe mifanaraka androany de rapititra mifamely de any amin'ny deuxième tour mifankahita de tonga de lazaiko hoe Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina deuxième tour de resy Marc Ravalomanana de baibay 26-38. Taddio zay teniko zay. Am'izay fotoan'izay mety hiova angamba ny paramètre hoe tonga de tsy validen'ny communauté internationale no possible angamba hoe tsy fantatro inona ny antony mety halany zay lany eo. Fa raha vao zay ny schéma mitsanga, possible ao anatin'ny URMDM io, androany de efa miteny an'izany misy gropy politika na sensibilité ana gropina olona mety tsy hanohana amin'ny Ravalomanana fa mety ary eo no mahadanjerosy an'izy mety tonga de hiazakazaka
anoana ary amin'ny andro-rajelona. Pompier. Raikitra ny romo zany dia tsy maintsy mikalmena aingana ny situation na nalefa arany ireto député indrindrindrindra tia ny ankabeazany eo ary sendra hitako nanao sini koa Andriamatoa Voninahitra Eugène. Azo apetraka foana ny sini ary azo adino hoe ry Voninahitra Eugène anie dia anisan'ny mpanohatra mahafatra-po tamin'izany atao hoe andron'ny Ratsiraka Didier izany. Fa tamin'izany moa izy mbola tanora, fa zao izy efa lehibebe dia mbola misy mipetraka foana le hoe zao ny fomba fanoherana. Manomboka miasa amin'ny pompier. Misy ny pompier ray aman-dreny lehibe any amin'ny assemblée, misy ny pompier any amin'ny gouvernement, da misy ny pompier any amin'ny sénat. Fa tena hoe tsy tokony hitaraina intsony ny malagasy zany hoe tsy manana pompier, fa manana tsika. Olona ambony ny pompier atsika ary mpitondra fanjakana. Ka raha main trano aza miantso tsy haiko na firy ny fiantsoana pompier any Madagasikara. Existe koa ve ny fomba fiantsoana anazy ireo hoe 15 na ohatr'izany. Fa tsy mila intsony fa tonga dia hoe Neny Christine, main trano fa ahoana no atao? Député Voninahitra Eugène, main tanàna tia Atsimo andrefana. Pompier daholo zany. Raoul Dine, pompier daholo zany. Fa zavatra tena marina dia zao, raha misy olona halan'ireto député ary tena tsy tiany aty friction an-dalahy ary na ny olona any amin'ny réseaux sociaux ara rehefa tena dinihanao daholo le zavatra voakan'ny olona dia raha misy olona zany tena farany tsy tian'ny olona dia Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy. Avantage an'Andriamatoa Andry Rajoelina ve zay satria rehefa tena henoina zany le teninga izy teo Voninahitra Eugène dia tena hoe ohatran'ny misy mpandrehatra le hafa misy pyromane zany eto ohatrany hoe le Ramatoa fa ny pompier maromaro mihitsy ny pompier mamono ny afo créer io Ramatoa io. Marihana eto moa zany entre parenthèse fa nangatsiaka dia nangatsiaka ny ambiansa tamin'ny conseil des ministres farany ary misy ministra ara moa nangataka amin'ny fialan'ny premier ministre dia tsy niakatra ary tsy tonga tanatin'ny conseil des ministres mihitsy. Zany hoe amiko manokana zany possible zany nisy remaniement mety possible mihitsy ao anatin'ity volana décembre ity ary mety misy ministra tsy ampoizina voakipaka tapoka raha ohatra ka mitovy amiko tsy manana famatorana amina olona zany fa minadidy amina firenena ny filoham-pirenena tokony manova ministra maromaro izy 4 farafahakeliny ao anatin'ny fandehan'ny reto foikely anankiroa travaux publics, ministry ny énergie ihany koa satria tsy hitako loatra zay asa vitany fa fihetsiketsehana ny zava-dehibe ao anatiny. Inony mba ahafahanareo maheno hoe tena anisan'ny tena olona halan'ny malagasy amin'izao fotoana izao ilay tsy tononoko fa aleo izy nanonona azy. Noresena tao ambony latabatra ny solombavam-bahoaka tamin'iny fitsim-pahapitikisana ny gouvernement iny ho ny solombavam-bahoaka ny mora feno be Voninahitra sy Jean Eugène androany. Azo ambara fa tena nandamokaka iny nampandamokana zay le izy. Zay no fanambarana azy. Zany hoe nampandamokana ozy izy, zany hoe nisy pompier niasa zany tao ary mazava moa zany fa raha ohatra zany tena hoe azavaina tsara le izy dia raha marina le hoe nisy ny fihaonan'ny filoham-pirenena
sy reto député maromaro, y compris Ramatoa Christine, dia azo lazaina hoe pompier ihany koa zany ny filoham-pirenena. Fa ny zavatra iverenantsika rehefa avy eo par rapport an'le courrier lasa any amin'ny ACEDD na ohatraohatran'izay, averiko kely le tenin'nga voninahitra teo Eugène de tohizanareo, tohizana hatrany amin'le hoe olona tsy tiany, de avy eo azavaka amintsika mianakavy. Fiazavon-dratsima sy Andra Bisotra zany. Noresena teo ambony latabatra ny solombavam-bahoaka tamin'iny fitsim-pahapitikisana ny gouvernement iny, ho ny solombavam-bahoaka ny Mora Fenibe, Voninaizy sy Jean Eugène Androany. Azo ambara fa tena nandamokaka. Tena nandamokana iny e, nampandamokana. Zay le izy. Zay no fanambarana azy. Fa tsy midika fa hoe resy zahay, fa resena sur table. Sy ny olom-boatendry mihitsy nefa no avela haniratsira ny olom-boafidy hoy Voninaizy sy Jean Eugène ka mbola mitonitolona amin'ny fametrahana ny fitsim-pahapitikisana ny gouvernemanta hoy izy raha toa ka mbola misy ny fiantsiana ataon'ny ministra ny serasera Lalatina Rakotondrazafy. Ny filohanay moa fefa mitaky ny fampitoniana ka fanamarianay ny fanajanay azy sy ny fitiavanay azy zany nanekenay isian'le hoe fampitoniana. Mandeky moa tsisy fiantsiana tsony moa dia tony raha mbola misy fiantsiana ataon'ry madame Lalatina regny zany dia mitohy ny tolona. Zay le fipetrany fa tsy hiatsy anay ny ministra kely zay tsy afaka taindelo reny. Tsy hiatsy anay ozy zay ministra kely tsy afaka taindelo reny. Apoditsika koa. Ara-politika. Diso ny midirako fa hiditra amin'ny tenin'ny Ramatoa Christine manko tsika rehefa avy eo, fa atsika manazava tsara ihany koa ny zavatra noteneniny satria ny antony hanazavako an'le izy hoe tokony resahana zany le resaka ny Christine zany dia aza miala vetivety tompoko dia satria zava-dehibe ny teneniny tamin'iny andro iny. Fa ndao tenenina nenga voninahitra moa zany ity resahany ity, de inona moa ny teneniny teo fa tsy le resaka hoe izy nga voninahitra hoe tsy ministra kely tsy afaka taindelo kely ary ozy no andeha hanadalanay eo fa zay le izy. Zay no fanambarana azy. Fa tsy midika fa hoe resy zahay, fa resena sur table. Sy ny olom-boatendry. Ino tsara hoe tao anatin'ity amin'le hoe pompier dia indroa be zao anatina interview, même pas 1 minute 30 secondes, Andriamatoa Voninahitra no miteny hoe fampitoniana. Nampandamokana ozy izy, saika moa zany na fiteny na tsy fiteny, indroa fampitoniana, indray mandeha nampandamokana, indray mandeha nandamoka, indroa resy ambony latabatra na noresena ambony latabatra. Zany hoe misy teny ampitaina ao anatin'le izy ary eo mahatonga an'le resaka hoe misy message le izy ary zay no nahatonga nahako hoe ho teneniko ty ary idirako satria efa fitaratra sy seho amin'ny zavatra ho avy. Ndray no tsika intégralement. Fiazavon-dratsima sy Andra Bisotra zany. Noresena teo ambony latabatra ny solombavam-bahoaka tamin'iny fitsim-pahapitikisana ny gouvernement iny, ho ny solombavam-bahoaka ny Mora Fenibe, Voninaizy sy Jean Eugène Androany. Azo ambara fa tena nandamokaka. Tena nandamokana iny e, nampandamokana. Zay le izy. Zay no fanambarana azy. Fa tsy midika fa hoe resy zahay, fa resena sur table.
Tsy ny olom-boatendry mihitsy nefa no avela haniratsira ny olom-boafidy hoy Ivonay sy Jean Eugène ka mbola mitonitolona amin'ny fametrahana ny fitsim-pahapitisana ny governemanta hoy izy raha toa ka mbola misy ny fiantsiana ataon'ny ministra ny serasera Lalatina Rakotondrazafy. Ny filohanay moa mitaky ny fampitoniana ka fanamarianay ny fanajanay azy sy ny fitiavanay azy zany nanekenay isian'le hoe fampitoniana. Raha mandeky moa tsisy fiantsiana intsony moa dia tona. Raha mbola misy fiantsiana ataon'ry madame Lalatina regny zany dia mitohy-tolona zay le fipetrany fa tsy hiatsy anay ny ministra kely zay tsy afaka taindelo ry ka tsy ekenay zavatra ohatran'izany. Ny olom-potendry no haniratsira olom-boafidy tsy azo ekena zany. Zay le izy zany. Zany hoe naveriny tsara fa hoe tsy resy izay fa noresena. De nanaiky zay noho ny fitiavanay sy ny fanajanay ny filohanay, filoha mitarika anay. De andao henotsika ny teniny Ramatoa Kristina Razanamahasoa satria ao anatin'le teniny de misy arak'le teneniko antsika hoe pompier miantso, manao antsoavy izy mba hisino ny filaminana. Ary ohatran'ny zany hoe izy mipetraka tamina filohana androm-panjakana azy tsy manonona anaran'olona izy fa Andriamatoa Voninahitra ny tonga de manonona hoe ny mpanan-kirotana eto amin'ity firenena ity dia Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy. Zany hoe mazava mihitsy zany le izy hoe ohatran'ny te hiteny na ny filohan'ny assemblée na ny filohana Inga Voninahitra Eugène na membre GPR te hiteny hoe tsy ny mpanohatra ane tsisy olon-kafa tompona andraikitra hatramin'ity zavatra fanakorontanana ity ne. Zay manko le zavatra tiako hazavaina aminareo fa tsy dirako ino satria no miantony hoe fanajako Andramatoa Kristina. Te hiteny izy hoe tsy avy amin'ny fanoherana loatra, tsy avy amin'ny lafiny mpanohatra loatra ny haingan'ity revy ity fa ity ramatoa ity no maniraka député miteny à gauche, miteny à droite, manaratsy ny zavatra ato, manaratsy ny zavatra ary, manaratsy olona ato, manaratsy olona ary, eny amin'ny sehatry ny ino izy teo hainao manjery ka manimba ny zavatra rehetra. Zany hoe voatonona zany ny olona anisan'ny tompona andraikitra amin'ny fanakorontanana eto amin'ny firenena. Eo ny fandaniana mipetraka hoe rehefa mpanohatra ve zany no manakorotana de tonga de voasambotra de amin'ny-tsy-afa. Fa tsy de tokony mba misy olona samborina koa zany ao anatin'ny governemanta satria n'inona lazaina de miteraka fanakorontanana mihitsy ny fisian'iny motion de censure iny. Je ne peux pas être plus précis que je viens de le faire. Une bonne partie ny marina tokony ho lazaiko ankoatran'ny détail précis na croustillant de voalaza teo. Itanareo fa manjary mangina satria ohatran'ny efa eo akaikin'ny molotra eo le izy fa aleo iny hoany. Enotsika ny tenin'ny Ramatoa Kristina satria ny zavatra tiantsika hatongavana de zao. Inona zany mety ho valitenin'ny ACC. De valitenin'ny ACC efa misy mpimaso sady avy aty amin'ny pompier na avy aty amin'ny député. Eno tsara. Koa manao antsoavy mba hampitsaharana tanteraka ny fifampihatsiana sy fifandramitana fa izany no antony fitoniana. Eno tsara. Manao antsoavy ozy izy. Izy miteny pendant qu'elle parle, pendant qu'elle fasse son discours.
De misy député enitsika ao ambadika miteny hoe zahay, izahay, izahay. Inona no tiako ambara am'zay? Ny tiana ambara am'zay de hoe efa misy fifampidiniana le zavatra fa tsy hoe natao tongatonga fotsiny ka hoe bon te hiteniteny fotsiny eo Ramatoa Kristina am'le izy dia teny tsy voatandrina na teny tsisy kajy le zavatra teneniny. Averiko tsara teny hoe zafadiko. Koa manao antsoavy mba hampitsaharana tanteraka ny fifampihatsiana sy fifandramitana fa izany no antony fitoniana. Aza manaiky ho saraham-bazana na le tsy mitovy aza ny firehana ara-politika. Ny antso Tanareo zay aza manaiky ho saraham-bazana na de tsy mitovy aza ny firehana ara-politika. Raha sitrakareo alao averina kely ny tenin'Andriamatoa Voninahitra Eugène satria n'inon'inona lazaina, n'inon'inona mety tsy fitiavana an'Andriamatoa Voninahitra Eugène ao anatin'ny valim-panontaniana zay napetraky ny mpanao gazety Annika Voninahitra Eugène no mety ho valim-panontaniana avy any amin'ny HCC. Zafindratsima sy Andra Besotra Trany. Noresena teo ambony latabatra ny solombavam-bahoaka tamin'ny fitsim-pahapitoisana ny governemanta iny ho ny solombavam-bahoaka ny Moravenibe Voninahitra sy Jean Eugène Androany. Azo ambara fa tena nandamokaka. Tena nandamokana iny e, nampandamokana. Zay le izy. Zay no fanambarana azy. Fa tsy midika fa hoe resy zahay, fa resena sur table. Zay zany le izy. Tsy midika hoe resy zay fa noresena sur table. Izay teny zay no tiako tazominareo ary ho tazomintsika androany. Zany hoe ohatran'ny Ariazadino fa nanao siny tao anatin'le taratasy nalefa tany amin'ny zay nalefa any amin'ny HCC moa zany fa nandray fotsiny rareo ao amin'ny Gare Lenoble sy ny karazany zany ohatran'ny karazany hoe boîte postale fa nalefa any amin'ny HCC izy. Le izy zany. Zany hoe possible zany mety ho sans suite fa ny fomba hiformulen'ny HCC azy eo no tsy haiko satria na ireto député ara zay nieritreritry ny motion de censure efa manaiky hoe natao resy ambony latabatra zay ary efa manaiky resy zay ary vonony zay amin'ny fampitoniana ary fanajana sy fitiavana ny filoha mitarika anay de nekenay ny zavatra teniny. Eo zany de ho avy manko ny artista ao amin'ny HCC zany hanao ny formulation ao fa raha ohatra zany misy olona hieritreritra hoe mety misy zavatra lehibe hoe tohizo fa tokony vitaina hatramin'ny farany ilay motion de censure satria efa engagé ny zavatra ohatran'ireny tsy azo tonona intsony, tsy azo anilena intsony ny ino ty izy teo ny ordre du jour, ahoana ny lecturan'ny HCC amin'ny hoe filoham-pirenena mitsabaka amin'ny aferan'ny député. Tonga de teneniko anareo hoe io valin'ny tenin'ny Andriamatoa Voninahitra io no mivoaka eo fa raha izany iteneninareo hoe hanome espoir vilana antsika menakavy eto hoe de hiandritsika zany ny andron'ny HCC. Tena miteny anareo aho fa manantena tsy misy ny sampona fa mamoy mora foana. Ny HCC de il va noyer le poisson, il va noyer le poisson. Nareo ary ozy efa manaiky resy, nareo ary efa manaiky milamina, ny courrier fanaovana ny résolution momba ny
motion de censure nataonareo tao tsy tonga aty aminay, dika zany aty aminay zany nul non avenu satria tsisy zavatra tonga aty aminay, aza adino fa ny institution takan'ireny dia ny dossier tonga am-pelatany any no miteny sy misoratra fa tsy ny zavatra lazaina ary amin'ny gazety na ary an-dalambe na any amin'ny birao any sasana any zay mety zavatra iseho. Afa-be meno an'le voninahitra Eugène, efa zatran'le voninahitra Jean Eugène. Azafady tompoko. Ny voninahitra Eugène foana no fanomeko azy na d'ailleurs na miresaka ary zany dia zay foana izy moa zoky fa zay foana fihetsika azy voninahitra Eugène, ialako tsiny tompoko. Donc manana pompier tsika, manana pompier malagasy ary zay tsy fantatro hoe ahoana na ahoana fa raha ohatra moa zany mandinika ny zavatra miseho dia sarotra mihino hoe tsy hisy remaniement na hoe tsy hisy fanamboarana ny gouvernemanta satria efa malaza zany hoe Lalatiana Andrakotondrazafy no tena mpanakorotana ary ny député no miteny an'izany fa tsy za Fleury Rakotomalala, na izy amin'aty zany koa raha misy olona tena hoe ala amin'ny any amin'ny réseaux sociaux any sy ny mpanao gazety dia izany ramatoa zany ialana tsiny fa zay le izy, zay ny zavatra miseho, ny marina lazaina ary ny marina ihany lazaina eto ihany koa fa tsy ndeha hamitaka na efa mitaka eto tsika. Veloma mandram-piaina tompoko, sambo ho tahian'Andriamanitra, allez les bleus amin'ny dimanche, lahady amin'ray oran'ny Madagasikara tsika no mifampiresaka sy mifampidinika eto indray. Veloma mahafinaritra tompoko, mandram-piaina. Dahory.
Ya, maromaro moa ny olona voadona am'izay hira zay kanefany miala tsiny tompoko. Fa matoa ianao voadona dia ao raha, ka raha ohatra ianao tsy mahatamana anao le fandarana, tsy maninona mihitsy miala ianao, miataka ianao, zay koa le fanondriana miala. Da ho ary veloma mandram-piona am'lahadin'ireo fotoanantsika. Raha cyclone maka Frantsa, ary Elie Dorin maka izy. Da ho ara ny afiera 73 kilo zany a, voakatsika eto amin'ny ino tizy teo amin'ny lahady a, efa mivoaka ny didi-pitsarana de am'lahaditsika milaza azy eto. Veloma mahafinaritra, veloma mandram-piona, sambo trahin'Andriamanitra isika mianakavy veloma tompoko.